Dia ny sapitra manaraka jerentsika dia hoe fanekena vaovao. Jesosy ilay mpisorona be amin'ny fanekena vaovao. Tenaandriamanitra amin'ny Hebreo 9:9 dia ny voalohany hatramin'ny 5. Amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianany avy indrindra any an-danitra, ka manao fanompo-pivavahana ho amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberna kely izay naorin'ny Tompo fa tsy nataon'olombelona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrenan'olotra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manan-katolotra koa izy. Koa raha ety ambony tany izy dia tsy mba mpisorona akory, satria efa misy rahateo ireo manolotra fanomezana araka ny lalàna. 5. Dia ireo manao fanompo-pivavahana amin'izay endrika sy aloko ny zavatra any an-danitra, tahaka natoron'Andriamanitra Mosesy rehefa nao taberna kely izy fa hoy izy: tandreo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Dia eto mantsy izany ten'Andriamanitra manazava hoe anisan'ny zavatra nataon'i Jesosy na hoe andraikitra nataony tamin'izy teto tany, dia Jesosy izy ilay mpisorona be amin'ilay fanatitra tena izy. Dia hitantsika teo mantsy ilay tao amin'ny 1 voalohany hoe amin'izany zavatra izany izy dia manana mpisorona be tsika, na hoe tsika ty amin'ny fanekena vaovao mantsy izany. Fa izy hoe tsy mitovy ilay mpisorona be tany amin'ny testamenta taloha na hoe tany amin'ilay fanekena taloha. Andriamanitra mantsy nanao fanekena tamin'ny Jiosy. Dia ilay antsoina hoe fanekena taloha dia nisy fombafomba natao tamin'izany, nisy lalàna fe ilay fanekena taloha. Fa izy ny ten'Andriamanitra hoe tsika ty amin'ny fanekena vaovao izy dia manana mpisorona be, hoe manana olona mpanao fanatitra tovy ilay tany amin'ny testamenta taloha ihany fa tsara lavitra. Dia zavatra resana eto voalohany mantsy hoe petraka any an-danitra izy ilay mpanao ilay mpisorona be antsika fa tsy eto tany mitovy ilay tany amin'ny testamenta taloha. Ny olona tany amin'ny testamenta taloha mantsy nisy izany hoe mpisorona be izany. Tao amin'ny tempolo tao izy nanao ilay fanompona. Fa izy hoe Jesosy ozy izy tany Israely izy niaina, fa rehefa manao ilay fanatitra izy, ilay fanompona mampisorona anazy dia tany an-danitra izy fa tsy tetỳ tany. Dia mantsy dia misy ifandraisany akaiky be amin'ilay zavatra nitenen'izao nampanao batisa mahakasika an'i Jesosy mihitsy. Satria Jesosy tsy hoe tonga mela heloka vetivety dia hoe mila miverimberina mamela heloka foana. Fa izy Jaona ilay vakitsika teo tonga naisitra ny fahotana izao tontolo izao. Dia zavatra voalohany samihafa ny hoe famelan-keloka tany amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao mantsy izany, i Jesosy manao fanatitra izy, nanao fanatitra izy fa izy any an-danitra izy fa tsy tetỳ tany nanao fanatitra. Dia zavatra fantatsika manaraka izy hoe manao fanompo-pivavahana amin'ilay taberna kely na hoe ilay toerana tena izy ilay any an-danitra izy nanao fanatitra, na hoe tany izy nanatitra fanatitra fa tsy teto tany. Dia ndika izany mantsy izy ohatrany hoe misy ifandraisany kely amin'ilay fombafomba ny Jiosy tany aloha tany ilay izy, fa zavatra mila azontsika fotsiny hoe rehefa niteny izany Jaona mpanao batisa niteny nakasika an'i Jesosy hoe izy ilay zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Dia izy ilay nanao fanatitra tsy mitovy ilay fanatitra nataon'olon-drehetra tany aloha, fa tany an-danitra izy nanao ilay fanatitra. Dia any amin'ilay toerana tena izy na hoe ilay taberna kely tena izy nanao fanatitra, fa tsy hoe tao amin'ilay taberna kely na hoe ilay tempolo tetỳ tany. Dia iny mantsy ny anisan'ny fototra mihitsy hoe mahasamihafa ny testamenta taloha sy testamenta vaovao. Dia izay mihitsy ny anisan'ny ohatrany hoe fototra fotoran'izao fampianarana jerentsika izao hoe nisy an'ilay mpisorona be taloha, efa nisy izany mpisorona be izany tao alohan'i Jesosy. Fa zareo teto tany tao amin'ny tempolo nanao fanatitra. Dia misy ilay mpisorona be vaovao. Dia ilay hoe i Jesosy mihitsy izany mantsy. Dia izy tany an-danitra tany amin'ilay tempolo tena izy tsy nataon'olona fa nataon'Andriamanitra, tany izy nanao fanatitra. Dia iny anisany mahasamihafa voalohany an'ilay hoe ilay tany aloha mamela heloka fotsiny dia mila miverina mamela heloka foana. Fa Jesosy tsy izy Jaona mpanao batisa ilay zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotana izao tontolo izao mihitsy, na hoe hanao zavatra indray mandeha izy tonga dia manaisitra, tonga dia tsy mampanakera ilay fahotana tsony mihitsy. Dia toy izantsika ihany hoe ny zavatra nitovizan'i Jesosy ilay mpanao mpisorona be tany aloha indray mantsy hoe samy manatitra fanatitra zareo, na hoe izany ny asan'izany mpisorona be izany hoe manatitra zavatra, manatitra fanomezana. Dia ilay mpisorona be tany aloha mantsy izany manatitra rana zanak'ondry, zanak'omby, zavatra ohatran'izany. Dia Jesosy koa nanatitra zavatra fanatitra fa hoe jerentsika amin'ny ten'Andriamanitra manaraka eo. Dia zavatra anankiray ohatrany hoe mila azontsika mihitsy koa matetika mantsy ohatrany hoe manana ilay fisainana mitovy ilay tany amin'ny testamenta taloha izany ny kristianina. Dia ohatrany hoe mieritreritra izany hoe izany fomba famelan-keloka tamin'izany mantsy hoe misy mpisorona manao fanatitra foana, verimberina isan-taona, isaky ny fotoana. Dia ohatrany hoe mana fisainana zany tsika dia lasa miaina fiaina ohatran'izany ety amin'ny fanekena vaovao. Fa tena anankiray ity koa zavatra tena zava-dehibe mihitsy. Ohatry izy ny ten'Andriamanitra hoe dia ireo manao fanompo-pivavahana amin'izay endrika sy aloko ny zavatra any an-danitra. Na hoe ilay mpisorona be tany amin'ny testamenta taloha izy aloko ny zavatra ataony iny, na hoe mitovy ilay zavatra tena izy ilay aloko fa izy tsy tena izy fa sary fotsiny.
Ny tany aloha zany tsy tena fanatitra mahafaka fahotana iny ataon'iny fa sary maneho an'le fanatitra anankiray anaisitra fahotana fotsiny. De za mahatonga zareo miverimberina manao le izy foana satria mampatsiahy an'le olona foana hoe ndray androany de isy mpamonjy tena mpamonjy ho avy. Mampiatsiahy an'le olona tany amin'ny tesimeta taloha hoe ndray androany de isy mpisorona be tena mpisorona be ho avy anao fanatitra tena fanatitra. Fa ozy izy hoe zareo ozy izy de aloka nohatra akaiky indrindra angamba le ohatra hoe rehefa 26 reny na 29 mars ohatra de misy le olona manao fampisehoana reny de misy olona hoe mody vazaha ohatra de mampijaly le olona mody atao hoe gasy. Izy tsy tena mpanjana tany tsoa le olona fa endrikendrika mpanjana tany mody ampanaovana akanjona mpanjana tany mody mena basa ohatrany. De misy olona ndray mody hoe voazanaka de mody hoe mijaly sy ny sisa fa tsy tena mijaly tsony fa izy manao an'iny hetsika iny zareo manao le fampisehoana iny zareo ampahafantarana antsika mijery hoe nisy an'izao nentranga tamin'izany 29 mars 1947 zany ohatra. De mitovy an'izany amantsy zany le mpisorona be tany aloha fa mivadika fotsiny hoe zareo ndray aty aloha no manao an'le fombafomba manao le sarisary anehoana hoe ndray androany any arina any de isy mpisorona be tena izy ho avy de anao fanatitra tena fanatitra izy de mahafaka fahotana tena mahafaka fahotana marina. De zavatra mila hitantsika voalohany mantsy zany hoe nisy an'le fanekena taloha de nisy an'le olona mpanao fanompovivavahana tany amin'le fanekena taloha. Fa le olona le mpisorona be tany amin'ny fanekena taloha manao sarisary fotsiny izy mampahafantatra le mpino tamin'izany hoe isy mpisorona be tena mpisorona be ho avy ndray androany de anao fanatitra tena fanatitra izy de Jesosy mantsiny. De zay mantsy zany ohatrany hoe anisan'ny fototry le ahafantarantsika mahasamihafa ny testameta taloha sy testameta vaovao de ahafantarantsika hoe Jesosy am'izay le tonga anaisitra ny fahotana zao tontolo zao tonga ndray mandeha izy de tonga de anaisitra le fahotana zao tontolo zao de am'izay lasa tsy manan-kery tsony le fahotana de afaka mamela n'olona rehetra am'izay Jesosy avy eo. Zavatra jerentsika manaraka fanekena tsara lavitra Hebreo 4:9 de toizantsika amin'ny 1:9 fa ankehitriny de fanompona ambony lavitra noho ny andreny ny azy de araka nanaovana azy mpanalalana ny fanekena tsara lavitra zay natao tamin'ny fikasana tsara lavitra. Fa raha tsy nanatsiny zany fanekena voalohany zany de tsy mba nilaina ho tadiavina ny fanekena faharoa fa mametsin'olona izy hoe indro avy ny andro ny tompo zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranaka Israely sy ny taranaka Joda nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy sy nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta fa tsy nitoetra tamin'ny fanekeko izy ireny ary za koa tsy nitandrina azy ho ny tompo. De zavatra hitantsika voalohany eto hoe nisy le fanekena taloha mantsy le nifotra tamin'le lalàna le ao anaty zany didifolo ngamba zavatra matetika hoe fantatry ny kristiana indrindra mahakasika ny fanekena taloha de isan'le lalàna anankifolo le tsy maintsy tandremana reny fa izy mantsy tsy hoe reny fotsiny lalàna fa mbola misy hafa be de be mihitsy izy misy an'le anisan'ny be mpafantatra koa mantsy le hoe tsy mihinana kisoa tsy mihinana crevette zavatra ohatran'izany de misy an'ireny lalàna betsaka be reny mantsy reny atao fanekena taloha de le izy nisy fepetra tamin'izany Deutéronomie 4:20 de misy an'izao hoe raha mihaino tsara ny feon'ny Tomboandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didy rehetra izay omeko anao anio de sandratry ny Tompo Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'izany tany zany amin'ny tany ianao ary tonga aminao so azonao zao fitahiana rehetra zao raha mihaino feon'ny Tompo Andriamanitra ao ianao de ve misy le hotahina ianao raha miditra hotahina ianao raha mivoaka fa le sikarisika hoe misy fepetra mialoha le izy hoe raha mitandrina le lalàna le zavatra nasian'Andriamanitra tandremana rehetra ianao izy de zay vao tonga aminao zao fitahiana manaraka zao. De rotra hoe mamaky anio any ambany antsika de any amin'ny 5:12 fa raha tsy mihaino feon'ny Tompo Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didy rehetra sy ny lalànany izay omeko anao anio de ho tonga aminao sy hatrarranao zao fanozorana rehetra zao. De ve misy ozona be debe ozony ianao raha miditra ozony ianao raha mivoaka sy ny sisa fa le izay hitantsika sarisary le fanekena taloha fotsiny hoe ohatran'izany zany fanekena tany aloha zany hoe misy fepetra hoe raha mitandrina le teny rehetra ny tenen'Andriamanitra ianao de zao nitranga raha tsy mitandrina le teny tenen'Andriamanitra ianao de zao nitranga. De za mantsy zany le fanekena taloha mifototra amina lalàna tandremana de arakaraka le fahafahan'le olona mitandrina ny lalàna iny nivokatra mitranga de zany tenen'ny ten'Andriamanitra hoe nanatsiny ozy izy le fanekena voalohany na hoe nisy olana le izy na hoe nisy fahalemena le izy de zany tonga n'Andriamanitra nanao fanekena vaovao. Ny antony mantsy zany ohatra hoe ataontsika amina fomba fiteny tsotsotra fotsiny de satria tsy navita nitandrina ny anjara n'olona de izy mantsy ohatra le fanekena rehetra reny ihany anisan'ny fanekena be mpampiasa indrindra zao fanekena le hoe contrat de travail na le fanekena any ampiasana fifanarahana amina asa de ny fomba fandeha le fifanarahana amina asa mantsy hoe
anjaran'le mpampiasa ohatra de hoe manome an'izao vola zao isam-bolana ny anina izy. Fa izy misy koa anjaran'le mpiasa, hoe le mpiasa mila miasa adiny valo isan'andro ohatra de manana andro tsy fiasana ohatra hoe 2 andro isan-kerinandro ny zavatra ohatran'izany. De aveo mantsany mila mitandrina le anjara aloha le mpampiasa hoe tsy maintsy manome karama izy isam-bolana. Fa izy mila mitandrina le anjarany koa le mpiasa hoe tsy maintsy miasa adiny valo izy isan'andro farafahakeliny. De aveo am'zareo ohatra misy anankiray tsy manaraka n'iny lalàna iny, tsy manaraka le fifanarahana iny, de rava le fifanarahana. Ohatra zao tsy azo roasina eo ny eo le mpiasa fa tsy maintsy omena fotoana ohatra hoe tapa-bolana ohatra na ray volana. Fa raha ohatra hoe manao adisoana le mpiasa tsy manaraka le fifanarahana ohatra hoe tsy mandeha miasa mihitsy izy, de tsy manan-keritsony le lalàna miaro anazy iny de afaka roasin'le mpampiasa izy eo ny eo, tsy hoe omena fotoana fa tonga de roasina izy eo ny eo de tsy miasa ntsony izy raha pitsony iny. Satria mahatsara ohatra hoe tsy manaraka le fifanarahana le mpiasa de mahazo manao zavatra am'izay le mpampiasa tonga de mandroaka ohatra. De ohatran'izany mantsany sarin'ny tranga, ohatran'izao le fifanarahana mila mitandrina an'ireto lalàna reto nareo, de le njato mahery reny izy de misy an'le didy folo fotsiny na de didy folo fotsiny ary mantsy de efa tsisy mantanteraka. De satria misy an'le ten'Andriamanitra eo amin'ny Romana 7 eto, i Paoly tam'izany nanotrona nanazava ohatran'ny hoe nafandeha izy. Romana 7:7-10. Zaho de velona tsy nanan-dalàna fa iny fa rehefa tonga kosa ny didy de velona indray nota ka tonga maty aho. Ka ny didy izay natao ahazoana fiainana ditako natonga fahafatesana tamiko. De zava-nitranga zany mantsy hozy izy Paoly hoe satria hozy izy nanana nofo le olombelona. De vao nita an'le lalàna le nofo de vao may velona be nota de vao may izy mandika lalàna. De zavatra nitranga mantsy zany hoe tsy nahatanteraka ny anjara n'olona. De zany resan'ny ten'Andriamanitra le atao amin'ny Hebreo 9 teo. Hozy izy hoe fa tsy nitoetra tamin'ny fanekeko izy reny, ary za koa de tsy nitandrina azy ho ny tompo. Satria mitovy le fanekena eto tany ihany, raha vao tsy mitandrina anankiray de roa tsy tonga miasa foana le mpiasa ohatra. De vao roaka izy ny farany de lasa tsisy tsony le fanekena, rava le izy. De za man zany n'olana tany amin'ny Tesemeta taloha. De eo am'izay no tenen'ny ten'Andriamanitra hoe Jesosy am'izay hozy izy mpanalalana aty am'le fanekena vaovao hoe nisy fifanarahana vaovao indray napetraka. Hoe satria le taloha zany fa tsy nety satria tsy navita nitandrina ny anjarantsika itsika olombelona. De nanao fifanarahana vaovao Andriamanitra. Izy mantsy tsy hoe ohatran'izany tantarako anazy zany hoe tsy nety le fifanarahana de Andriamanitra nitady vahaolana hoe inona ny hevitra. Efa hevitr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany daholo ihany zany fa hoe ohatran'izany fotsiny ny filatran'le izy raha hoe ataontsika amin'ny fomba fitantarana olombelona. De hozy izy hoe Jesosy am'izay hozy izy le mpanalalana am'le fanekena vaovao. Na hoe nisy an'le fanatitra nataon'i Jesosy teo mantsy zany le tany amin'ny Hebreo 9 teo ihany fa le any amin'ny 1. De nisy fifanarahana vaovao indray, ohatrany hoe misy contrat vaovao indray. Raha ohatra zany hoe ataontsika mitovy le contrat teo ihany le any amina resaka asa teo. De tsy vitan'le mpiasa mihitsy ohatra nitandrina an'le satria lavitra be izy ohatra de tara foana isan'andro de farany de tsy tanteraka ntsony le contrat, tsy vitany mihitsy nitandrina anazy. De voaroaka izy fa izy nanaovan'le mpampiasa contrat vaovao izy. Ohatra hoe lasa miasa any an-trano izy ohatra fa tsy mankany am-piasana ntsony. Ohatra zany zavatra ohatran'izany ohatra. De lasa misy fifanarahana vaovao indray de lasa zavatra vaovao, lalàna vaovao indray mifehan'le fifandraisan'izy anankiroa. De hozy hoe Jesosy mantsy hozy izy iny le mpanalalana am'le fanekena vaovao iny. Na hoe izy ny lasa mpanelanelana n'olona sy Andriamanitra. Na hoe raha ohatra ataontsika tantara tsotra mantsy zany ohatra hoe le ohatra na resaka asa teo ihany raisitsika. De le mpiasa zany tsy navita ny asa mihitsy ohatra fa tara foana de farany de nanana an'le mpampiasa ohatra hoe tsy maintsy miasa ray volana mianao ohatra hozy izy. De tonga avy any Jesosy de hoe aleo ataoko ny asany. De nataon'i Jesosy ny asantsika le tsy vitantsika le nanana le mpampiasa antsika iny. De veo Jesosy am'izay ny teny hoe anaovy contrat vaovao am'izay ary za de zany miantoko anazy. De dikan'izany zany lasa misy mpanelanelana, lasa Jesosy lasa eo ampovoany. De tsy miresaka amintsika mivantana ntsony le mpampiasa fa miresaka am' Jesosy. De roa ohatra zany ary ka sendra tsy miasa za ohatra na sendra tsy tonga any am-piasana. De Jesosy zany le ohatran'le hoe le mpanelanelana teo de izy no afaka manao ny asako anahy. De ohatran'izany mihitsy mantsy le sary mbola jerentsika ary zany avy eo any amin'ny Romana 9 any. Fa manazava Jesosy, manazava ny ten'Andriamanitra hoe le zavatra tsy vitantsika iny hozy izy satria nofo malemy de nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Fa toy izy antsika ihany aloha le resaka am'le fanekena vaovao hoe rehefa vita hozy izy le fanekena taloha rehefa tsy natanteraka antsika de nanao an'le fanatitra Jesosy, nanonitra an'le zavatra simba antsika tao anatin'le izy.
de ozy izy hoe lasa nisy fanekena vaovao fean'Andriamanitra sy ny olona, na hoe lasa nisy fifanarana vaovao zany hoe lasa nisy contrat vaovao. De ozy izy hoe le am'le contrat vaovao ozy izy de tsara lavitra sady natao tamin'ny fiteny fikasana tsara lavitra. Na hoe le am'le fifanarana vaovao mantsy zany hoe misy fifandraisana amin'Andriamanitra tsika akaiky kokoa fa tsy lavitra be ohatra le tany amin'ny tesemeta taloha ntsony. Tsisy le hoe raha mitandrina andreto ianao de zao mitranga, raha tsy mitandrina ianao de zao mitranga, fa lasa misy mpanelanelana hoe iny le mpanelanelana iny miantoka an'izay zavatra tsy vitatsika. De tsisy an'izany ntsony hoe raha zao de zao mitranga, raha zao de zao mitranga, fa misy le mpanelanelana fotsiny. De mbola hojerentsika mantsy hoe inona am'izay no andin'le le fanekena vaovao ve, fa hoe hozitsy fotsiny aloha ny ten'Andriamanitra hoe lisy fanekena tsara lavitra miorina amina teny fikasana tsara lavitra ny hoe fampanantenana tsara lavitra. De ndika zany mantsy zany le fanekena vaovao misy fifandraisana amin'Andriamanitra tsara kokoa, misy famelan-keloka hoe mahomby kokoa fa tsy mitovy le tany amin'ny tesemeta taloha, na hoe le fanekena taloha verimberina foana. Fa misy an'le zavatra nitranga le niteny an'jaona teo hoe anaisitra ny fahotan'izao tontolo zao Jesosy de afaka le fahotan'izao tontolo zao. De misy famelan-keloka hafa mihitsy aty amin'ny fanekena vaovao. De misy fitahiana tsara kokoa koa le izy mazava satria tsy mitovy le tany fanekena taloha ntsony hoe raha mitandrina andreto ianao de reto fitahiana reto mitranga, raha tsy mitandrina ianao de reto ozina reto mitranga. Fa misy zavatra hafa nitranga satria nanaisitra ny fahotan'izao tontolo zao Jesosy. De ohatra ny hoe misy fanasitranana mora azy kokoa koa ohatra fa tsy mitovy amin'ny tany amin'ny tesemeta taloha. De zay mantsy ny anisan'ny zavatra jerentsika tsikelikely am'izay hoe inona am'izay le fanekena tsara lavitra le naorin'Andriamanitra tamina teny fikasana tsara lavitra ohatra ny ahoana am'izay ny fiainao anatin'le izy. De avake tsika manaraka misy andinindiny vitsivitsy fotsiny mantsy ohatra ny hoe famitinana kely le fanekena vaovao. Hebreo 9:9 teo ihany de manomboka amin'ny 10:10. Fa zao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro zany ho ny Tompo, ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary zaho andriamaniny ary oloko izy. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny lalàny avy izy ka hiteny hoe mahalala ny Tompo, fa samy halalay avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa mindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany. Rehefa milaza izy hoe vaovao de noveriny fa efa ela ny fanekena voalohany, fa zay tratra ela sy miantitra de efa madiva ho levina. Ty hoe efa ela ty mantsy hoe efa antitra ny tena dikany hoe efa tranainy. De zao mantsy zany ozy izy ohatrohatran'izao le fanekena vaovao. Izy izy hoe ataoko ao an-tsainy lalako sady hosoratako ao am-pony. Na hoe tsy le lalàna voasoratra ntsony mantsy zany hoe misy le lalàna enjady de reto ny tsy maintsy atao, de misy zavatra de hoe reto ny tsy azo atao. Tsoran'izany ntsony ozy izy fa ataon'Andriamanitra tia an-tsaintsika le izy de soratany aty-apontsika. Na hoe fomba azahoantsika za manaraka mantsy zany hoe satria Andriamanitra Jesosy mihitsy ozy izy no tonga hipetraka aty anatintsika izay le fanekena vaovao. Raha mijery le Kolosiana 2:7 de 9:20. Ozy izy hoe de Kristy ao anatinareo izay fanantenana voninahitra. Na hoe zany ozy izy le mystera le tsisy nafantatra mihitsy hatramin'izay de Andriamanitra mihitsy na hoe Kristy hipetraka aty anatintsika le fanantenana voninahitra. De ny anankiray hitantsika manaraka mantsy leo amin'ny Korintiana 2:7-9:20. Ozy izy hoe fa isika rehetra kosa de mitavatsy misarona no ibanjinantsika voninahitra ny Tompo. De raha mamaky an'io aloha tsika de fantatsika hoe tava misarona io hoe le olona tany amin'ny tesemeta taloha izy le mahita le lalàna fa ohatrany hoe misarona tavany satria tsy mahafantatra n'Andriamanitra ny vatana izy fa misy an'iny lalàna iny ny fantany. Fa ohatsy izy atsika ozy izy tsy misy an'iny de mibanjina voninahitra ny Tompo tahaka ny amin'ny fitaratra ka hovany mitovy endrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo de ny fanahy. De eto mantsy zany hoe tia fanekena vaovao izy ny ten'Andriamanitra de tsy hoe resaka lalàna ntsony le izy de hoe reto ny tsy azo atao de reto ny azo atao de raha mitandrina andreto de diso, raha tsy mitandrina andreto de marina, na hoe zavatra ohatrohatran'izany. Fa ozy izy hoe tsika ozy izy rehefa mibanjina an' Jesosy am'izay tia amin'ny fanekena vaovao de hovanina me mitovy an' Jesosy, me mitovy an' Jesosy tsika amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra mipetraka aty anatintsika. De tsika mantsy zany rehefa tia amin'ny fanekena vaovao izy ny ten'Andriamanitra de hovaina avy ao anaty. De izany tsy hoe fanisana ntsony hoe nanao zavatra diso firy, nanao zavatra marina firy, fa mianatra mijery an' Jesosy fotsiny tsika de hovain'ny ten'Andriamanitra na hoe vain'ny fanamasina avy aty anatintsika de lasa miova ny toerantsika ty ivelan'ny farany. De ny ao anatin'le fifanarana vaovao zany le fifanarahan'Andriamanitra amintsika de ozy izy hoe amindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany. Na hoe za mantsy zany vokatra leo Jesosy nanaisitra ny fahotany zao tontolo zao. De ozy izy hoe amindra fo amin'ny tsy fahamarinantsika Andriamanitra hoe mamindra fo amintsika Andriamanitra rehefa manao fahadisoana ary tsika. De tsy tsarovany intsony ozy izy ny fahotantsika na hoe ataon'Andriamanitra fananiana. Tsy mitadidy ny fahotantsika intsony izy, tsisy an'izany ntsony zany amin'le fanekena vaovao. Le tany amin'ny fanekena taloha misy an'izany hoe raha mitandrina andreto ianao de zao mitranga, raha tsy mitandrina ianao de zao mitranga.
fa ty fanekena vaovao tsisy an'izany tsy fa tsisy hoe tsy ho tsarovako tsony fotsiny izy ny fahotany. Dia za mantsy zany nisa zavatra nisa mahasamihafa be ny aty amin'ny fanekena vaovao mihitsy na hoe tahorinan'le Jesosy ny teny hoe vita dia tsy manisa fahotana tsony Andriamanitra. Dia mbola hojerentsika koa zay rehefa avy eo amin'ny Korintiana 2. Hitantsika mantsy zany hoe nisany dikan'izany hoe vita rehefa ny teny Jesosy hoe vita dia hoe vita le fanekena taloha tanteraka le izy vita hatramin'ny farany. Dia miditra amina fanekena vaovao tsika dia fandray amin'Andriamanitra amina fanekena vaovao le fanekena tsara lavitra miorina amina teny fikasana tsara lavitra. Dia Jesosy mimpanelanela ao amin'le fanekena vaovao. Dia tsy misy lalàna tsony le Jesosy izy na hoe zavatra arano na zavatra tandremana na zavatra tsy tandremana na misy lalàna manameloko atsika tsony na hoe lalàna manamarina ny zavatra ataontsika andavanandro. Fa tsy izy hoe fanahy masina mihitsy ny hipetraka amin'olona zay amin'izany fanekena vaovao zany dia iny ny mampianatra anazy dia manova anazy kelikely avy ao anaty rehefa mahafantatra an' Jesosy izy dia lasa ovaina mitovy endrika amin'i Jesosy izy avy amin'ny voninahitra mankany amin'ny voninahitra.